fa le miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana niomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Androantsika dia mbola ndray teny amelobelona ny fanahintsika, teny aravoravotsika ary mba samy teny tahaka ny Davida ny antsika hoe endreny mamy teninao ramako, mamy mihoatra noho ny tantely izy a rehefa raisiko ary hoy izy hoe taka-mahazo babo be mahazo ny teninao. Dia tena mba ho raisitsika ny izany teny izany, mamy amintsika izany teny izany. Ty tenin'Andriamanitra ty, tany sy ny lanitra ho levona izy, fa ny teniko tsy mba ho levona. Tenin'Andriamanitra ny tena arena ambony arena. Ty tenin'Andriamanitra ty mahantra indrindra izay tsy mandray an'ity tenin'Andriamanitra ty, mahantra indrindra izay tsy mivelona amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Nalazaina fa manan-karena araka materialy sy hita maso ary izy eto tany. Raha misy olona tsy manana an'ity teny velony ity, velona ato anatiny, manova azy, mamelombelona ny fiainany, mahantra indrindra izy satria tafasaraka amin'ilay tena fiainana dia Jesosy Kristy zany. Ary maty izy, maty fahavelona, zany hoe maty tsy misy fiainana satria tafasaraka amin'Andriamanitra fiainana, fa miaina fotsiny araka ny nofony, araka sitrapon'ny zao tontolo zao, araka ny sitrapon'ny Satana, ary mandeha amin'ny mihazakazaka makany fahaverezana. Satria zay ilay lazain'i Jesosy Kristy hoe malalaka be ny lalana makany fahaverezana, maro ny mahita azy, maro mihazakazaka ary mihazakazaka makany, fa ety sady tery ny lalana makany fiainana ka vitsy no mahita azy. Isaorana an'Andriamanitra lehibe indrindra noho ny fahasoavany, afaka tena hoe izy no niseho teo anoloana ary nanolotra ny tenany hoe ty izao ilay vavahady idiro ahako, ary rehefa miditra ato amiko dia izao ilay lalana izay mitondra anao amin'ny fahamarinana ary mame fiainana ho anao. Amin'ity androany ity koa dia atoro antsika misy hoe ny vavahady dia tsy antoko-pivavahana, ny vavahady dia tsy olombelona na manam-pahasoavana tahaka na inona ary io. Tsy haiko izay filazana ho azy, na apôstôly na mpaminany na mpampianatra na mpitory filazantsara na mpiandry na izay anarany itony tenenanao azy rehetra, fa ny vavahady Jesosy Kristy irery ihany. Ary rehefa miditra ao amin'io vavahady io dia misy lalana amin'izay ao, lalana izay ety sady tery, fa lalana izay lalan'ny fahamarinana, salamy voalohany, ary lalana mitondra fiainana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Ary natonga antsika ho tafiditra amin'io lalana io dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany tao amin'ny Jesosy Tompo. Ary natonga antsika ho tafiditra ao, ary hiditra ao, ary hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny rany Jesosy Kristy. Rany Jesosy Kristy irery ihany, ranjan'akory tsisy kilema. Tadio fa natongavan'i Jesosy teto tany tsy niampanankarenanao ara-materialy akory. Ity tenanao dia ahoana zany eto amin'ny Korintiana hoe jereny fitiavan'Andriamanitra fa tonga malahelo izy mba hampanankarenantsika. Hampanankarenantsika ara-panahy ty na tenenina, hampanankarenantsika ara-panahy. Satria izao no lazain'i Jesosy any amin'ny filazantsara any rehefa nisy an'ilay lehilahy manan-karena dia nanitatra ny valany, dia avy eo nampirina ny entany, dia ozy hoe milamina zay ianao, dia ozy Jesosy hoe tena hoe ry adala, anio alina no esorina aminao ny fanahinao. Dia ozy izy hoe ohatr'izany ny olona izay manan-karena amin'ny tenany ihany fa tsy manan-karena amin'Andriamanitra. Le manan-karena voalaza ao amin'ny Korintiana io tsy resaka materiel, tsy resaka vola, fa resaka ara-panahy, manan-karena fahasoavana, feno fitiavana, feno fahalemem-panahy, feno fandeferana, feno fanetretena, feno fahamasinana, afaka manao soa ho an'ny hafa, ary manana ny fanambarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra mahery atao tany, mandresy fahotana, ary tena hoe mampanjaka an' Jesosy, arem-panahy rehetra, tsy hita fetra, tsy hita lany. Dia io rany Jesosy Kristy, io rany Jesosy Kristy io rany Jesosy Kristy io manadio. Natongavan'i Jesosy teto tany tsy hatonga anao miliardera, tsy hatonga anao milionera, tsy hatonga anao ho mpanefoefo, tsia diso hevitra. Tonga dia hajanony ny fivavahana. Raha ny fivavahana eritreretinao azohona vola, raha Jesosy no eritreretinao hoe atomonao mba hatonga anao miliardera, hatonga anao milionera, hatonga anao mpanefoefo, tsia fivavahana hafa ale, antoko-pivavahana hafa andehanana, anarana hafa andehanana, fa any
zay tsy lazaiko aminao hoe inona le izy any a raha resaka hoe vola ho tonga anao mpanefoefo mpanambola be mpanakarem-be milliardaire millionnaire tsy ao am' Jesosy zany tsy ao am' Jesosy zany Jesosy dia niteny mihitsy hoe ny oloko marina dia ho velon'ny finoana ary Jesosy dia niteny mihitsy hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba fa miary arena ho anareo any an-danitra zay tsisy kalalao sy arafesina manimba tsy misy jiolahy mangalatra manambitrano fa any amin'izay toeranareo ny arenareo any ny fonareo ary hoy Jesosy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo fa Jesosy mihitsy dia niteny hoe aza manany amin'ny ampitso ianao fa aoka ny ampiso aoka nany azy fa ampo an'ny andro ny raha sy miseho aminy fa ny zanak'Andriamanitra dia miary arena any an-danitra inona ny mampiazakazaka anao amin'izao fotoana hivavaka ve mba azo vola be hivavaka ve mba azo marché be hivavaka ve mba tena azo marché anamina miliara tandremy fa lalana malamy zany tandremy fa lalana malamy zany lalana migodany zany fa tsy zany ny antsoiny Jesosy ianao ary tsy zany no fototra tsy zany no ampifatoka anao fa Jesosy mihitsy dia niteny hoe aza manany amin'ny ampitso aza manontany hoe inona no hoaninay inona no tafianay inona no sotroanay fa zany zavatra rehetrarehetra zany ny jentilisa no mitady an'izany inona no mampiazakazaka anao amin'izao fotoana inona ny antony fiainanao amin'izao fotoana miasa be ve dia azo vola be ve dia avita manangona be ve dia tena feno ve ny sopotra dia hoe miadana sy milamina amin'izay hoy Jesosy mahatsy an'ilay tao amin'ny baiboly hoe ry adala hevitr'olombelona zany hevitr'olombelona zany misy mivavaka manatona an' Jesosy manatona fotoam-bavaka manatona fivoriam-bavaka manatona mpanompon'Andriamanitra mba hivahan'ny olana mba hitondranam-bavaka mba azo asa be décrocher marché ahafahana mampiroborobo ny zavatra eto tany fa zao Kolosiana 3:7 rehefa maty tamin'ny araka tamin'ny Kristy ianao a saino zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany ary hoy voasoratra hoe ny fanjakantsika dia avy any ambony any ny andrasantsika mpamonjy fanjakako tsy eto amin'izao tontolo zao hoy Jesosy so dia mbola tsy maty niaraka tamin'ny Kristy ianao raha mbola volany ao an-dohanao raha mbola misaina amin'ny vola ianao Hebreo 3:10 dia milaza mihitsy hoe aoka ny sainareo tsy ho amin'ny fitiavam-bola fa mianina amin'izay anananareo fa hoy izy hoe zaho tsy andao anao tsy afoy anao akory fa ny fitiavam-bola ny fototsy ny rasy rehetra ary zay maimay te anan-karena dia tafiditra ao amin'ny filana maro ary tao anatin'ny sangotom-palina dia tratra ny filana maro dia tratra ao anatin'ny fahotana apetraka amintsika tsara zany ny fototra amin'ny mampianatra Jesosy fa tsy resaka fitadiavam-bola tsy resaka te anan-karena tsy te hiroborobo eto amin'ny eto tany tsy te ho mpanefoefo fa natongavan' Jesosy teto tany ny hanafaka anao amin'ny fahotana ny hatongavan' Jesosy teto tany ny hanomelana ny elokao ny hatongavan' Jesosy teto tany dia ny hanesorana anao amin'ny fanjakan'ny devoly fanjakan'ny maisina ary nametraka anao amin'ny fanjakan'ny zanany malalany tamin'ny alalan'ny rano nalatsany teo amin'ny hazofijaliana ahoana voasoratra indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao zay ny voalaza fa tsy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay atonga anao milliardaire arabola indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay atonga anao mpanefoefo sy mpanan-karem-be eto tany tsia rehefa nisy mpanan-karena tonga teo amin'i Jesosy dia hozy Jesosy hoe amidio ny fanananao rehetra omeo ny malahelo dia manara avy eo ny arena hozy Jesosy sarotra be ny dira manan-karena fanjakan'ny lanitra tsy hoe tsy ho tafiditra izy fa sarotra dia tena tia napetraka amintsika izay hoe miaraka ao amin'i Jesosy a dia miaina amin'ny finoana miaina amin'ny fahatsorana miaina amin'ny fizarana ho an'ny hafa fa nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana Jaona 3:9 izay efa haintsika tsara toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay mazava tsara zany mission zany mba hatonga anao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra natonga Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana natonga Jesosy nandatsaka ny rany izany hoe Jesosy maty teo amin'ny hazofijaliana nandatsaka ny rany nanadio sy nanamasina anao nanamarina anao mahatonga anao hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nidy io fanjakan'Andriamanitra io nidy io varavarana io no
ny fahotako, noho ny faharatsika, noho ny fahalotoko, dia nidy io. Fa rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, rehefa niran'Andriamanitra Jesosy ary nandatsaka ny rany, dia nisokatra io noho ny rany Jesosy Kristy, noho ny rany Jesosy Kristy. Ary zay le izy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, fa tsy hoe nomeny ny zanany latokana mba ho lasa miliardera, mba ho lasa milionera, mba ho lasa mpanefoefo, mba ho lasa mpanakarem-be, mba ho lasa manana trano be sy fiara be, mba ho lasa tena hoe tena kitany eto tany. Tsy ara-materialy io fa ara-panahy. Resika ny ten'Andriamanitra ny ato amin'ny Petera voalohany toko voalohany andininy fa 7. Petera voalohany toko voalohany andininy fa 7. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rahasoany Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana an'izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro faran'izao no ny aminareo izay mino. Zay no napetraka amintsika, nanavotana sy nanavotana anao ho afaka amin'ny fahadalana. Tsika ny dia tena adaly, mpijangajangy, mpangalatra, mpanoty, mpanao risorisy, mpanao alatra, tsy tia, mpamono, mpialona, mpanambaka, tena hoe tao anatin'ny fahalotona sy ny faharatsiana rehetra. Dia ny anavotana amin'iny fitondrantena adala zay nilovako tamin'ny tany aloha rehetra iny, dia tsy resaka toko-pivavahana, tsy resaka fidirako katekomena na fanaovako pastera na fanaovako mpianatra, tsy resaka fandoavako vola, tsy resaka hetsika zay ho ataoko, fa ny rany Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny rany Jesosy nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Tsy afaka nialo io fahotany io, tsy vitan'ny atoko-pivavahana io, tsy vitan'ny fombafomba-pivavahana io, tsy vitan'ny resaka hira sy concert sy gospel io, tsy vitan'ny resaka fahafolo-karera sy ny vola sy ny rakitra io, tsy vitan'ny adidy io, tsy vitan'ny akanjo sy ny fisaronan-doha io, tsy vitan'ny hetsika ty ivelany io, tsy vitan'ny fombafomba-pivavahana sy ny religion io. Ary noho ny tsy fahavitany zay, tsy vitan'ny olombelona zany tia nalazaina, nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary nafatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany, natonga anao afaka. Misy ike taranaka mpijangajangy, tena hoe nijangajanga ny ray aman-dreny rehetra tany aloha tany, ny zanany rehetra sy manaraka azy eo mpijangajanga daholo, satria nandova tany aloha tany. Misy tena hoe mpanao alatra avy any aloha any, mpangalatra daholo ny aty aoriana. Misy tena hoe mpamitaka, dia tena efa nilovana iny ota iny dia lasa mpamitaka daholo. Misy tena hoe nandova aretina, diabetika avy any ambony rehetra tany dia manaraka aty ambany diabetika daholo. Misy hoe voan'ny tension tany ambony dia tratran'ny tension daholo ny aty arina rehetra. Misy hoe tena tratran'ny AVC tany ambony rehetra, ny razabe tany aloha dia taranaka rehetra koa tratran'ny AVC. Satria nahoana? Noho ilay fahotana, noho Satana izay manjaka. Fa androany ianao raha manaiky an Jesosy Kristy, ny rany Jesosy manadio, manasa anao, manafaka anao fitondrantena adala, dia ho afaka amin'izany ianao tapitra tsy tonga eo aminao tsony zany AVC zany, tsy tonga eo aminao tsony zany diabety zany, tsy tonga eo aminao tsony zany resaka cancer zany, tsy tonga eo aminao tsony zany resaka tension zany, tsy tonga eo aminao tsony zany resaka fijangajangana zany, zany alatra zany risoriso zany, noho ny rany Jesosy. Satria voalaza mihitsy hoe nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay nilovana. Misy zavatra nilovantsika anie, voaterakantsika dia nilovana e. Na bika aman'endritsika ara dia mandova ny ray aman-drenitsika, saorana ny tompo zany. Ary ny tenantsika dia mandova ny bika aman'endriky ny ray aman-drenitsika foana. Ary ny fanahy sy ny toetrantsika koa dia sahala amin'izay. Fa efa niregleny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana momba ny fanahy, momba ny toetra, momba ny fanao, mba ho tonga olom-baovao ianao noho ny rano nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Na amin'ny taonina tahaka n'inona ny fahalotonao, ny fahadalanao, ny faharatsian'ny razana rehetra tany aloha izay nilovanao, tsy afaka amin'io mihitsy ianao. Dia ny rany Jesosy ny manafaka amin'io, satria izy hoe nanavotana. Ny avotana zany dia olona efa tsisy hery, olona efa tsisy fanafana, olona efa tsisy vahaolana intsony no navotana. Ary io manavitra io tsy le olona ny afaka manavo tena, fa Jesosy mihitsy no nidina dia nandatsaka ny rano mba hanavotana.
anavotana amin'ny fitondratena adala zay nilovana satria misy héritage misy zavatra nilovatsika olombelona dia mandova misy hoe asmatika antany roeratany dia asmatika ihany koa zaho fa androany aly milaza aminao zato isanjato mihitsy tsy mandaiky ty tenin'Andriamanitra ity tsy mandaiky Jesosy Kristy fa nandroany ianao miditra ao am' Jesosy raisinao amin'ny finoana zany mety efa kristianina ianao mety efa nandrain Jesosy ianao fa mbola marefurefo ny finonao mbola tsy misokatra tsara ny masonao fa androany fahazavana mamiratra eo masonao tenenao amin'ny anaran'i Jesosy sotra Jesosy ny amin'ny ranao manasa sotra Jesosy ny amin'ny ranao manadio sotra Jesosy ny amin'ny ranao manavotra sotra Jesosy ny amin'ny ranao manafaka amin'ny fitondratena adala zay nolovako tamin'ny razana tany aloha fa androany aho koa mino an'izany sotra fa ianao manafaka tsy ho bijangajanga tsony aho sotra fa ianao manafaka tsy ho andevon'ny fisotro toka sy ny fisotroana sigara tsony aho sotra fa ianao manafaka tsy tsiriritra vadin'olona itsony aho sotra fa ianao manafaka tsy amitaka olona tsony aho sotra fa ianao manafaka tsy ho tratra ny aretina intsony tsy ho tensionnaire ho afaka ny diabeta amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny AVC sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny arthrose amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka ny asthme amin'ny anaran'i Jesosy mino fa raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra fa miracle ny ao amin'i Jesosy afaka ny amin'ny fahotana afaka ny amin'ny aretina voalazany amin'ny Salamo 7:1 hoe zay mamela ny heloka ao rehetra manasitrana ny aretinao rehetra ny famelan-keloka manaraka ny famelan-keloka ny fanasitranana ny aretina satria tonga Jesosy dia kapoka tamina zona fanasitranana ary tonga izy hanome fahasalamana fa ny tena voalohany indrindra tonga izy hanaisotra ny amin'ny fahotana indro ny zanak'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo zao indro Andriamanitra tonga hamonjy mba tsy ho vezatra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay nidirana fanjakany lanitra zay ny fifandarana amin'ity miomany ity tsy mampahanantenanao vola makarena tsy mampahanantenanao fampiroboroboany eto tany tsy mampahanantenanao ho mpanefoefo sy miliardera mamitaka zay raha zany nozarainay fa ny ao amin'ny zanak'Andriamanitra dia miaina amin'ny fahatsorana miaina ao amin'ny fahatsorana miaina ao amin'ny finoana fa feno fahasoavana zany feno fitahiana zany manana ambiampy zany ao amin'i Jesosy Kristy satria ny loharano tsy loharano eto tany fa loharano tsy mety ritra ao an-danitra loharano tsy hay taperina tsy lany vatsiny ao amin'i Jesosy Kristy tompo fa manana ny ampy rehetra fa zao ny rahan'i Jesosy manasa manadio ho afaka aminao fitondratena adala le fitiavam-bola saim-bola fitiavan-karena fitiavana zavatra ny tany tsy afaka amin'ireny fa zay daholo ny ao taloha rehetra dia taranaka rehetra koa dia zay saim-bola fitiavam-bola fitiavana arena fitiavana zao tontolo zao fitiavana iroporobo eto tany fa zany ny an'i Jesosy ny an'i Jesosy dia mandeha amin'ny fahatsorana mandeha amin'ny finoana mandeha amin'ny finoana ary mandeha tena hoe tsisy zavatra ampisaraka ana aminao Jesosy fa raha vola sy arena sy fananana be ampisaraka aminao aoka tsisy fa fahanao amin'ny antonony ahako mba aizako makohaka sy mideranao misaotra an'i Jesosy ho aza ny voninahitra ary hanafaka anao zany teny zany ho aminao ny fahasoavana amen.